Operation Mansanao Manifestirna. A infração impossível. Mostrata nella vaccinina era di nafni. Christopher Berman, Clara, Aliva, Murava, Nair Peterson. Fanny Nantar. Naizay feo sy hinana totofa nazo Inona ty e? Ino manavatrava anaty lobolobo iny? Aza vela ho tafavoaka ny ala mihitsy a. Yes, avô. Tena ho faty aho masina. Mahery mandeha be koa sady mitondra pastaoly. Tandremo sao manjavony eo iny a. Ataony pata mamay sana tafapolitsaka velona eo iny. Sipakely zara fa olo iny ve lesy dia tsy ho azo lisany a. Sa misy raha mataotra biby lava? Ha? Men nabiako le tia. Na maty iny na velona dia laiky tonga eto anatrehako eto. Tokony tapahana mihitsy aza ny lohany atao porofany amin'ny pata fa vitatsika tsy misy blème amin'ny mission e. Tena leo tsy mihetsiketsiky atao anaty lobolobo maizina totsony ka tena efa mivonany anapitra ny eko misy le mainty be raha volom-bavy ty. Meo aty le kalaka anaovako azy. So dia veriny isan'ny fatao haingo tava fotsiny azy ireny. Ampiasaina nanaovana atony. Matahotra zany. Tena mitobitoboka be ny foko. Azony tela amin'ny poste dia rafy tsara ikirihatra be ry. Ataovy longue portée re sy e. Tsy mazava mihitsy ane izany e. Ery amin'ny rivody azo ritsiko novony lahy. Dia aza hetsikatsy atsony. Ohatra mahakoby zavatra hafahafa mantsy. Io fa mamana basy. Raha mikofoka mahery eto azy zany dia izany amiko. Le moka nefa tena manaikitra be. Tena tsy saiko ohatrany vatako akory sao dia mihetsika reto zava-maniry manakona reto ka. Ary ohatra misy biby mandady nge na ny andamosiko an'izany. Fa ino izany? Malamalama be sady mamparikoditra be. Marina mafy ty tsy biby mandady. Biby lava. Mitikodina ny valahako. Mama! Biby lava! Fozia! Tratra koa amin'izay. Biby lava! Biby lava! Anjoso tao aiza? Tsy tafavoaka vele tena androany. Manaikitra! Ary aloha vizena tsara amin'izay fa ela loatra. Zany ary nitivitra vararaka e. Ao zany. Vita! Tsy malala ny jabe nga. Ary andraso zahana amin'izay ny résultat de l'opération. Dia toeto izy teo ny voatifotro. Ohatra le ty. Ary toa tsy misy ninina mihitsy atao anaty krihatra ato. Fanakaiza izy teo. Ary misy antsana be koa tato ambadika atoto. Ary misy rano mandeha. Tsy nakozoko indray ty le ty. Miantso fatabe. Allô? Ho saika antso anao mihitsy io zao patron. Eto amin'ilay ala be manelanelana ny vohibosy atsala avy iny zasy ny ekipa. Tena najavina le kiala kely e. Voatifotro mihitsy izy fa ny fatony tsy hitako hoe nakaizako. Ka misy ady lalina be tato ambadiky le krihatra ny fenany. Dia sûr afa latsaka ao izy. Raha ny momba n'Andriamanitra kramo mandray aloha efa milamina ka efa mission accomplie iny. Fa le sipateo tsy haiko hoe atao hono. Ok ary. Voaray zay. Aleo fa hivenan'ny Antananarivo zay zao dia zao. Ok patron. Andao hipasy ohatratra mazava ty tan'olona ty e. Raisy fotsiny eto tsika mantsy. Ok patron.
Bobi Marena, vao maraina ty dia mivovosalantsiny mekanina. Fa inona foana no ataony teny akaiky ny renirano eny e. Migorisa ao anaty rano mandeha ao ty fa ataovy a. Oe, misy zavatra tsy kosa nga mba ambadika ireo bozaka be maniry manamorona ny renirano roko. Oe, fa inona ary ty zavatra sotominy ty alika lahy ty amin'ny vavany io. Andraso mihitsy aloha. Aleo apetrako eto mboto azy eto aloha ty gony kely misy vilo ty ka. Fijereko mihitsy izay mahatamana ny Bobi ao. Andriamanitro, fa inona ty? Fatao olona re. Olona miosondraha be, sady rovitrovotra be ny akanjony. Tsy vitsy efa manary ainy. Zava-dozy ty marina. Loza. Malazo be. Maty. Ao rehefa kely sisy. Manjaitra an'ireto tataka be amin'ny vatanao reto fotsiny eny a dia vity. Ao, mba miaritra kely a. Tsy zakako tsony. Ary aza tazonina mafy be ohatrany ny tanako fa lasa misolivatra le fanjay be. Tsy ho vita eo nge io raha ohatra ka mba nanao ohatr'izao foana e. Mampalahelo atsy izy marina. Eny e, haiko fa marary be le zairiny. Saingy aty ambanivohitra be aty ngamo tsy ho dia verindrefa misy fanafody sandrenisa fanentena notrina any amin'ny hôpitaly be. Oy, savitra ty. Andriamanitro, ny aza hitako dia sanatry ve? Ory kialakely a. Kialakely. E, mivoaza hoa. Eny ary detektiva, misaotra anao nany mifanampim-baovao. Tena zava-dehibe aminay namana akaiky ny tompoko lakiramma zay voalazanao rehetra teo e. Aza misalasala mihitsy miantso raha misy elana maika efa vonona foana ianonao e. Tsy manelingely zany ianao ka. Afaka atsoinao foana fa tsy olana. Mankasitraka ary tompoko. Ok. Alevako rapitso maraina iny ka. Demain à la première heure. Mahazo toa renao détective. Iyo, tafandrimandry. Tena eny zany tiry Fahoanao Andriamao, indraindray fa foana mbaran'ika detektiva anao. Efa miara-miasa amin'ny gendarme vohibondray hono izy amin'ny fikaroana an'le navantozy. Hatreto aloha zany dia mbola reo balan'le kalakinyko référence AK47 hita tany amin'naty alan'ny vohibond mbo fa azo tsapaitanany. Nisy vavolombelona zany koa no nahita olona nivoaka tao amin'ny tranon'ny Kirama tamin'le alana fatisany. Tena nanaovana portrait roboly izy. Kasana azo raisina na tsy ny témoignage-ny. Dia miandry aloha tsika zany. Izay indray le kasety efa miorona. Tsy efa mpiry izay le rangahy iny ny teny an'izany resaka témoignage zany taminao e. Rehefa tsy ny rangahy ty le asany dia ajanona izy fa mandany vola fotsiny. Aiza ve rangahy fa roa volana nafateny Kirama. Mbola nomaly ihany ny andro any. Detektiva vendrana. Ka tsy afa manotra kosa angizy ry anty. Hainao tsara fa mbola ny gendarme ny tompon-draharaha voalohany amin'ny von'olona tany vohibao io. Tsy afaka mitsofoka amin'ny asan'ny gendarme mihitsy izy satria misy koa natao hoe dossier confidentiel izay tsy azon'olo tsotra jerena. Dia inona ihany ary zany no tena ilana azy ka? Hitanjiro. Raha za mihitsy ianao tapana any ny contrat dia lefa modany amin'ny tany any le rabo be iny. Ny honoraire efa lafo be nefa izy tsy manao ny asany akory fa mitango fontsofina eo ambony canapé fotsiny. Maasosiako an'ny Kirama ny anaovako an'izao ry anta. Raha ny sitrapoko tena efa najanoko tanto koa le iny. Saingy ny fianakavian'ny tompoko lavany Maroka nandefa azy.
noho izany tsy manan-safidy efa tsy maintsy mikarakara tsara ny adala. Inona izany fa dia miandrandrarana eto izany tsirako. Na izany na tsy izany aloha. Tena efa miaratsy ny fandriam-pahalemana any ambanivohitra reo any a. Taloha nefa lamina be. Zao ve rangaka faty olona tsy faty olona ry. Marina tokoa aloha so aza fa mbola atao vohibao ny von'olona ino ny tranga fa tsy taria tanana ny bebe zoary tany Antsalava. Ary andao tory amin'izay falana andro ka. Nareo ohatra ny tsy reraka menimenina. Eny nandraso kely vetivety ary aloha fa isolo akanjo aiza moa ny roboko teo. Riluluku afaka ray volana dia roa volana dray. Riluluku ewadilalodu vituetra. Olha tia, Artovitz tia. Oh, vai tu faratule. Andriamanitro, inona izany mitoboka be izany? Favalina moany dinareo aty velany aty dia ohatra milady mitsiny nareo zany milady mitsy teny zany Tsy ho siflery moa. Tena misy mitady andrombontsika. Andrany ianao. Aloha ianao andraso tazany ketsy ambaravara kely izy. Orienta Remo Emarena Fueliwa. Ny zanako efa matotia. Fa zanako iza. Izy roary fizy ndray mananjanaka fa tsy ny laby iny angaino. Ai toko moa. Avy aty mitazana azy raha hitany agagainy. Avy. Ndreneniko. Inona ty? Tokotra be mihitsy. Zao ny ditra ny zanako ako. Rabofia. Ndena rangay voainy fa memenatr'olona. Na leo andehanako any. Mahazo amiko io tafidina any ambandriana any andro any Za koa manaraka anao re moa ka hitady ny lakapa koa dia ho avy. Angena renao Direna ary maila ka rehefa miditra fa tsy miteziteza ohatry ny ofaty eo tokoana keo. Ainge kalva ihany valina fa falososika. Angena letsy marasa mitsy veraga tsara le bantikely ty. Sasala tsara zay ka. Moramora ihany re moa. Ka minjera maty ange io dia sika indray ny tiran-dozy. Aleo faty ihany mba olona fanaty zao droeny ala dia mampitovy ny tena lamin'ny olona tsy misy andradraina. Fa manana ho avy andradraina ka mo so panzao mareo ka. Azoko ty efa nientin'ny calcul tsy valiny any daholo ny falaterako rehetry. Zay indray la Carly. Tsy te atoko sy patsony ary valina rabofy. Tsy te atoko vehivavy tsony aho mandrako atapitry ny fofonaiko Izany aminazy anina. Sendranay azy ianao zay ko. Hatramin'izay koa nge ianao fona mampijaly izay tovavy miaraka taminao Don't forget. Karma existe. Dia indray tsara amin'ny sisa ary joary rehefa tsy te hihinana tady-pitana. Asa le tsy matory fa tsy verary maso eo fariny androany fa nova lama mitapina toy zao raha tsy te ondro koa tsy akambony atsy ala. Efa mampitanana zay
Nulla vera vola orika reo any. aleo aloha izy arahako re moa endana de mitrosinao andala tsara o le tokalahy io ko de ndany ianao raha matory fa sady ianao mbola manjasaka betsy marainy soke zany e atory aloha mila ndraisana fepetra mihitsy le joary indry anta ohatra ny ataon'le ry fahazarana nge le mamilava e na ny asan'le reo ampiasana azy efa tsy vakiny lotsony manala-baraka mihitsy hoe zanaka directeur de reny ny asa vitany ianao koa ka tsy fity ny azy angeny ohatran'ireny marary fo izy mahatonga an'io aza de faly manome tsy ny azy foana ianao fa marary kosa nge zany isy sarahany tiany zany zany ny atao hoe todiny natao raha matoa hatram'izay toko izy foana ny tena manao tsintsinina vehivavy mba tratra aloha izy zao de mandraingirangy kinary zany ny tao e teo lozatsika mandatsy azy fotsiny mantsy eto manary-dy izy analan'ny fony de hita eo indray izy efitsiny de any nareo mianaka manao vakansa fa etoko ny fandaninanao rehetra aza atao mihoatry ny herinandro fotsiny fa mbola be ny asa miandry an'le zalainao ampiasanao averako a disponibilité-nareo ny katikata rehefa tena voninareo e de aisa nify zay ny ndeka manala sala be ihany ingeny ho any faritany amin'ity toetrandro mivaovao be ty renao e nareo ange tsy voatery andeha lavitra ry any de makany tsira be fotsiny ohatra de vita sarotra be zany raha mety am'izany moa izy manina fa lehibe sitraponge manahirany fa izanao mandresy lahatra azy any fa tsy misy manahirana zany ry anta maso makany ambanivohatra nareo anisa lava koa ange afaka alianareo raha hoe tsy tianareo le tsira be sady nareo fa elabe tsy namangeny bebe soary tany ambanivohatra hevitra mety zany ka tsy aleo ve makany tsalava raha za mihitsy aloha de tena laoko mihitsy makany tsalava sady any mba mangingena mahafinaritra aleo ary aloha teneniko le briklahantsika iny de omeko valiteny ianao raha riva rehefa avy miresaka zay ok zany miandro ny fanapa-kevitrareo mianaka tena tsy pare am'izany kosa ry mama ndehanareo raha andefa zaza taritaritinareo any atsahalavo zany raha tsy inona mibantiko any ambayaka be ihany no entinareo anao vakansa efa mba miezaka micomprendre anao kosa nge zay ry tsoary de mba ray sy nysosikevitray tsy manandrana akory ianao de milaza tsy ty tany amin'ny tany tsy misy réseau any kosa veranga ataoko ahoana ny iaina tsy misy whatsapp tsy misy insta tena tsy pointsy zany fanampon'izay ny jiro tsy misy chargena telefona ny olona mipetraka any amin'io azo isaina amin'ny ratsa-tongotra sahala amin'ny tanànandolo ny bro-panjakana sy ny tsena moa efa tsy lazaina tsony mbola any amin'ny 15 kilometra je m'en fous marina mafy tsy tonga ny adiny ray de ody fa tsy tamana raha bovy fa ianao kosa ve zany de tsy mba malahelo bebe soary mihitsy sy herinandro kely io de mampimenomenina mba malahelo anao koa nge indreny benao iny ry tsoary tsy makilemaina anao no mijanona kely any herinandro fa sabididy ohatran'io moa le ty andao zany andeha rehefa zay ny tianareo ranga fa herinandro ihany pas plus saoto vananareo prolongation eo eno fito andro fa tsy mihoatra vao vita ny herinandro de miverina mody tsika ahoana raikitra zany ranga mba zay ay tonga zany de ataovy anaty valizy ny akanjo anao fa ho manome tompony dadanareo fotsiny de intsika ny lasa de ento ry chargeur sy ny power bank de ataovy misimisy koa ny carte de crédit ao ve zany tolozan'olona aloha sovinao fotsiny voaray raha mamany nde andamo manentako aloha zany de nizao ataovy aty anaty malina ty re ny valizy provision rendro mama iny body fotsiny atananao iny koa eto ty iny atsofoka ato ok mba efa tafiditra ao ve nyro desy akory rojoary mila ho manadolo mantsy zany ainlahy ihany fa ratsiratsy ny lalana makany atsalava efa nataoka tsara daholo zany fa aza manadady hatramin'ny basipoleta azy efa nentiko ao so misy ilahina azy eny andalana eny atao inona basy angatsika de ho any amin'ny tany miadony de hitondra basy ianao ry tsoary aleo mio manafona ry mama
teny vohibao teny angeny na afaty ankira masosi antady tsika nefa tsy maintsy mandalo vohibao vao tafiditra ny antsahalava ka leo mahalina ihany mba tsy ho tapohan'ny lozy e. eny marina ny azy ry anta eto fotsiny lesy le taratasy fahazodalana mampiasa azy de milamy io a tosavainy gendarme eny an-dalana eny ela oke raha papany ndao am'izay ry anangy manjary alina be tsika vao tonga any raha tsy mainga zao marain izao ndao ariko veloma rabainina soavadina reo mianaka e mampamangeny bebe zoary oe fanyala saty mahaizina ihany tsika vao tonga rojoary a ka lantsika teny an-dalana daholo le orambe teoko nympony azy angamba maniry nono mihitsy tamin'le lalana totomboanjo be teo tena mandreraka ihany aloha le mitotototony marina tsy te andatsabetiny mihitsy a mandra-pahatonga taty nitongotra azy angamba crampe fa marary be ke volovolo mihitsy izy zany ko ndao ivoaka ny fiara fa zabe sinema eo nareo e sady efa ry nitaratra amin'ny jiro petrôly ry bebe zoary tena nikizy avy any Antananarivo reto tonga reto ohatra fiaran'ny Raymond zanako tompoko vavy sendro miloko mainty be ho tokotany io ary be entana be reto izy a bebe o ahoan'izay anaka hita amin'ny bebe ve io fiara tonga eo tokotany io ka hitako mihitsy orikala hiavitra io mihitsy azy zao nge nitazanoko eto mbaravarakely eto e zany fa fantatry bebe angatra olona ireo ohatray vadiny zavikeloko sy ny zaviaviko rehetra reo a andanaka voay mivaravarana de ampiro zareo mba hibatetana anidy amin'ity mivaravarakely ty a de ho avy eny ary bebe a hidina any ambany ary aloha e aory zary a mba voayady ty valizy ty fa tena tsy voasotony tanako a za hibatany reto provision anaty baoritra reto ahoarinareo anaovako azy manao anareo tompoko salama kia anazy namana vaovao mamabe ye isakiny enarandry hiavitra tompoko fa ny mahafantatra ny avitra re za kosa ki anta finantony bebe zoary faly mahafantatra anao ihany koa zany tompoko misy anakely nareo amoako an'le valizy e tena mavesa be ty so vodonako anareo ay oay zoary misy zavatra mora vaky ankeo anatin'io valizy be io e maninona tota mafy be oatra zany afa-baraka marina tena potraka tetỳ tanako mihitsy le valizy manahoana ianao ramose bonsoir aky manjakely de ahoanaky inona vaovao ye ty maso e mamalala menitra fa tsy voatonga de efa mitifitra sady any lazay de tonga sory anako isany a manao amin'ny bebe zoary salama mamabe anahoana ny fahasalamana tsaratsara tsy manary etsy a manao surprise indray zanako bebe ty mba manina anao re de tonga ntsitika tsaraky zany a miala tsy manakarotana anareo amin'ny andro ala aloha isy efa natoroso anareo mianaka vokitabinay ye efa natoro mihitsy aloha zay sikala kely tiny na eny fiarinareo tonga de taitra ndray ako no ay andao mandrosoa trano aloha retsy a de azajanony eo amin'ny tany mena be eo ny valizy fa manjary feny vovoka oke bebe apio le olona hitondra entana ry avitra otry dorororo fotsiny kio kiala kely ty io lory joary a meoarina kelikely eo etry fa raha io no andrasana eto arainy eto ihany ny andro ndao araky hiavitra moa izy teo ny tompoko mahafatifaty ty izy am'ty volony lava be zany aloha de mariny tsara kely mihitsy izy io
ie fa zanak'izy iny ry mamabe saka izy manampy anao ato an-trano ato tantara lavabe ny amin'ny orianta ny azoko ambara fotsiny dia 2 volana izy zao mitelo amiko izany hoe tsy fianaka vitsika izy akory tsy poniny ety Antsahalava ihany koa fa olona hitako tany Antsahatany. Hitanao ty ny Antsaha? Ie hitany mamabe ahona fa tsy azoko amin'ny manaraka tantaraiko anareo efa zao aloha andao akarina any ambony reto entanareo reto dia makainy nareo fa reraka. tena mivakina fotsiny arangaty eo hoe tara amin'le joba kely iny ave misy zanajavatra kely ohatran'ireny ty Antsahalava ty Iavitra mola ianarany teo dia efa velomandray izany ianao rikala Curly fa tapitra hatreo amin'ny fisaonako anao efa nahita solonao sady sady tsara lavitra noho ianao izy ny inoko fa endry fa tsy manao mimi tsy mahazaka mahita trondrotra anao esy sala mitapiko zaty atory amin'izay so tsinginy kody fody reto ka sanatry tsy ahita ny avitra eto tsony raha pitso maraina Reny no anton'ireny olatra bedibe amin'ny hoditavan'ny avitra reny. Nefa lazaiko anareo mianaka izany ny zava-misy ny any anaty akanjony any aza ny mbola tsy hitanareo fa misy zaitra beko. Efa sisa paty angaika alakely io no nitsomponiko tery amoron-drano tery saika tsy hitako azy izy raha tsy le alika manty kely koa no mivovo be ohatr'ireny iny reny tsy nety niala teo amin'le toerana nisy azy. Injana koa zany raha ny fanombanako azy mety nisy efa namono tany varabaratra tany kalakely io ary navalina an'ireo tsy mataotody tao andreny-drano rehefa vitany izay nataony. Balina roa neny nesoriky tamin'ny vatany, ndray teo amin'ny feny, ndray tao an-damosiny. Tsy vitan'izany fa tena raparapa be mihitsy enjana zany tena enjana. 2 andro taorian'ny tsaboko ny avitra vao nahatsiaro tena izy ary ny tena loza dia nilaza tsy matadidy izay momba azy izy tadidy hoe zany izy ny dikany raha ny filazany aloha dia izay ny amin'izao fotoan'izao no tsy haiko tsy hiteniko ve izy raha ohatra ka efa niverina ny fitadidiny asoa ihany zany fa mpitsabo gasy mahay bebe fa raha tsy zany mety efa nody tany amin'ny raika ala sanatry avy kosa ry le kely poa dia mo aloha mba efa nampandre-mpitandro filaminana ve zany mabe mino mbola miriary ihany ny olona namonao ny avitra ary tena mety mbola mihainohaino any izy satria tsy naheno vaovao makasika ny fahitana ny fatany saretsy ary ny fianakavian'ny kalakely koa izy zao tena mety mitady asa mamabe ka tsy manam-potoana amin'izany ary antakely hainareo tsara fa mbola 5 kilometatra lalan-tany miala eto Antsahalava neny misy vohibao any nefa vao misy birao-mpanjakana sady tsy vitan'izany ihany koa fa mahalana koa vao misy mpitaritsareto mandalo aty ambany aty nefa reny ihany no azo karamainy hitondra hiakatrako mila mamono adiny 3 koa nefa ne raha ohatra ka andesarety dia ohatr'izany koa rehefa miverina tena tsy vitako ka iny ary aleo ary fa horaisina iadidy ny fampandrenesana manam-pahefana ny amin'ny avitra raha mpitso zay raha mpitso ihany tsika dia ho any amin'ny gendarmerie-ny vohibao dia entiny eny izy zany ko resao tsara aloha ary izy zay vao mitondra azy makany nareo sosy andoatra indray mantsiny dia tapotapohanareo dia anahirana etiko aleo efa ho resahako tsara izy dia ho azavaiko azy tsara ny antony tsy maintsy andehanana any amin'ny gendarmerie sady mba manararoatra amin'izah toetra azy koa amin'izay sy indray le akolamboatra ty efa raha arako tsara ange fa mahafatifaty anao indray izy azavavy iny ritsoary izany no mamaky anao iresaka aminy tena tsy andalovana mihitsy anao tika marina ka ny vady jerijery ry mama ho nisy zamay qui saura où est Mike Brent zay
le kely ty koa dia famalina ihany ianao na izany aza ry zoary a mbola tena tsy haitsay mantsy izay tena marina momba azy so dia ana tena grolo nefa ho faty antokiray lavaka dia efa miteny azay velokira indray ny havako tsy matahotra lasany rano ve anao mipetraka eo amorony kely eo monsieur Joary io ndray izy dia taitra be ka ianao manapokako nataoko fa tsy ilahy tsy elatra mihitsy mifoko marina mafy mahazo mipetraka eto akaikinao eto velo misy resaka tiako atao aminao mantsy mipetraroko misaotra fa milohan'izay eo anao mba alaiko sary kely zay mahafatifaty ahy loatra mantsy ny endrika eo dia mampitehanao fond d'écran be andraso ampiko ray fa ohatrany tsy mahazava tsara le ray voalohany teo zay parfait dia tsy miramiko akory ve ianao nefa maka ny sariko ainao moa fa tsy fanazana ny maka zavatra tsy nahazoana ny lalana avy amin'ny tompony ohatrany tsy tiako izany toetranao izany ino tokoa azafady indray raha tamin'ile tsy fahalalam-pombako teo tsy arotro koa le atsaranao ny tena marina dia lasa mampanao tao foana tena tsy natory mihitsy tokoa ange alina ny eritreritra anao ry avitra volambolam-pona fa resaka inona aloha ilay tianao atao amiko ohatra mbola tsy nilaza ninona mantsy ianao dia teneno koa ilay izy fa maizina ihany ny andro ka hitanao mialatsiny aloha fa somary hiditra kely amin'ny fiainanao ianao io moa zany dia tena tsy mahatadidy an'izay lasanao taloha tany mihitsy iainko tamin'ny bebe mantsy fa hoe very tadidy hono ianao na ny anarana nomeny ray aman-dreninao anao aza hono tsy tadidinao akory mety tena tsy tadidiko tsy haiko izany raha amin'izay fa ina nefa mahaliana anao ny amin'izany mba manidikitika fotsiny re ny tena marina koa kiry avitra ho any amin'ny brigade de la gendarmerie ny volobontsika efa mianaka raha-pitso maraina fa ninany ka mila mpahafantarina mpitandro amin'ny filaminana fisianao eto Artsahalavako otry ary toa tena tera-tsemboka be vetivety teo ty ianao misy zavatra tsy azoazonao nga ny teneniko tsisy ninina ka tsisy ninina fa ahoana tsy mety angara toizana fotsiny fiainana dia tsy makany amin'ny gendarme zany za tsy te hiditra bro zany fa kamibeka fa ngah kosa moa ianao tsy mba te hahita ny fianakavianao ny havanao ange zao mety mipenipenina mitady anao ry avitra sady mila fantarina koa ny anton'izany fahavoazanao tamin'ny 2 volana lasa zany sao manao tapody fo reo jiolona namono anao dia ho fatiny eo tokoa ianao raha fantany hoe mbola velona ty zany fe ary maninona ary ianao no mangovitra fa marary anga ianao sa mangatsika raha mangatsika dia tsosakambiniko izany mahalalako izany afaka mamihana anao mafy ihany koa raha tianao mamy mba etany fa zaho fampikitikitiky ka tsy manatsolona mihitsy ty azafady akery avitra tena tsy fananiko izy ty fa lasarasa fotsiny ny tanako everina fa tsy lamboto an'izao mbola mamerina ny fialatsiny akia efa tsy ataoko tsony reny amin'ny manaraka zany vo 7 ora avy any fantatrao dia efa reny sady ny zavatra ataonao aniko mbola roviana vo tapitra ny herinandro ijanonanareo aty sarisary loatra ianao dia tsy atokisako azoko tsara nge ny tianao atongavany manao fiaviny tota kely ianao ka mitady akamongadiny izay tsy nomenanao
mifonaki avitra finona nefa ny tena tiatro aty amiko samy tatovy avy atao filatsy mahita lasa lavitra loatra kosa ny sainao aza mandainge tsy adala fa very tadidy fotsiny andriamatoa zaho foana ny nareo lehilahy tsy mazaka mahita fa faly anao aterisetra fotsiny mavatra manolana mihitsy aza rehefa tsy mahazo mora foana fangay ianao efa nisy nanolana no mamahana be ohatran'izany ianao ty aza so tsy aferanao zany raha endrinao dia mifiainanao atao tsara fa tsy miditra amin'ny iavitra azafady ianao diako fa tsy ndraso alohaky nona afa mba ilalana mbola tsy tapitra nge ny teniko teo sy te hiresaka aminao tsony monsieur Joary sady raha teo hanampy akoha ianao eso ireo an-tsainao zany andeha any amin'ny gendarme rapide zany raha tsy zany dia tapahoatra eo ny fihavanantsika ary farany aza matokitoky olona loatra fa ny anjela sa mbola mivadika rehefa latsaka tetỳ tany kay le ty zay fa mahazo to mitogiziny tena fa afy ty sibakely ty finna indray tena mpiova hevitra ny sary vetivety teo fa tsy hoe raha pitso indray ve tsika niakatra ny vohibao ka tsy atao indray zany le izy ny tikany janony ihany zany programa ho any amin'ny gendarme zany fa tsy mahazototsony tsy mahazototsony mazava heno ty mivadibadika ohatry ny tanalako manahirana saika maraina ianao ke nefa ny ariva lasakao tena tsy nahatra misy ianao joarika ka vakansa ny antony andehanako aty fa tsy andany andro amin'ny sipa tsy misy fotony loatra nyrena ry mama raha enao angamba famingavinganina ataon'iny iny tany atsaha teo dia mety tsy anoetsiny ahy ianao asay voregleny any samy rerina angamba problème fa za tsy mahefa point so dia tsisy tetika tany indray azy ianao ty dia aty amin'ny tsy mivoto ny manaintaina za ndraika tsy fanalanao vokana ry joary tsy nambara riva koa zany ianao fa avy datoroatra natao miaritra toera fa lany katsaka darangatsinana sady za koa tsy nony joary inona matsiry be nge ny lokana andrahomy mamabe manko ny antsara anao rehefa tsy hinana le roany daholo raha ngaty aza sina miangana na omeo amin'ny bobi fa izy koa zao mbola raha makabe zay fa tafandrimandro nareo andre bosy zany masaina sady anena lasaka fefany tsy fa iza sady kosa mamelona fiary zany ndra sy tazako ito marafarakely tena monsieur Joary io fa andeha ho aiza vo maraina andrasy dinako anteantaniko monsieur Joary fa andeha ho aiza vo maraina ianao raha inao inona zay aleako tsy misy hidiranao zay ataoko eto fa lasa ny torimasonao tohizana iakatra ho an'ny vohibao anga ianao fa tsy mahazava aminao ve ny teniko aza be fanontaniana fa tsy patron ako akory ianao ka tsy maintsy anaovako tatitra amin'izay tiako ale sy mba masosopaty samse sy deserana tsony ary rehefa mandreratsena bekely fanditra aminao andao mba ifampiresaka tsika dia valiko daholo sy fanontaniana manetitika anao mahakasika ndao sy mba hitanonanga omaly any lina mombanao fa androany efa namadika pejy ary tsy te hitakosina aminao akory ary anina aiko ange anao io fa manafina zavatra aminay ny fiatsika eo fotsiny dia efa miampanganao mamana manao fehizateny hafahafa matahotra gendarme ny olona nanao ratsy andry ianina no matahotra ifanehatra manam-pahefana fa tsy ny olona nanadiny ny lasany ao raha matoy ianao kodikody ary tsy maintsy ho fantatro ny anton'izany hitanao tsara moa zany andray ary mila am'izay voatokotany eo fa tsy misy anodinako fiary tsy eto mimody ampalahelo eo eny ary angina rehefa tsy te eno ahy ianao na zany aza
mitandre mahandry efa ny an-dalana any. Hitako mantsy toaka ray tavoangy be ao anaty fiaranao io. Iny vavako no isotro azy fa tsy ny ianao e. Sady raha isotro atsy ianao no mamy fa za noho izany asa mitsofoka amin'ny caleçon tsy atonina. Bonjour nevatsy. Tena efa miposaka veranga amin'ny masoandro vao tonga eto Vohibao. Ty trano miloko manga sy fotsy ity izany birao an'ny gendarmerie ary mbola mihidy a. Fa firy moa zao andro zao e. Ay vao avalo latsaka fefany e. Bon. Aleo za mba hiantso andrapainina fa mba nahazo réseau koa za finday aoko izany. Sady za mbola tsy niantso azy mihitsy hatramin'izay nahatongavako taty mba poatra taty. Raso. Zay fa misonina. Allô? Allô? Ka izy zany rapapany a? Ahoana le tsoary a? Vaovao aloha e. Miandry ny antso mamanareo mihitsy izao fa nisy programma tiako fahafantarina azy. Fa ahoana rabainina? Fa izy aloha lazany na afaka manao pelle. Sa nianky avoana? Zany mantsy fatao mamanareo rehefa te antso izy ka tsy mahazo réseau reny e. Tsy eny ambony avoana zany aho fa niakatra ty Vohibao e. Zay no nahafahako ny antso anareo. Aikio sa? Tsara zany. Fa zao letsy andalana ka ny Antsahalava zao za io. Zay le programma tiako fahafantarina anareo. Dre, afahaninona ty nareo e. Nga tsy miasa no manita dy. Miasa ka. Saingy tsy misy rendez-vous prévu letsy amin'ny ty herinandro ty de aleoko manaraka anareo ny Antsahalava any. Zany a? Za sy Retsabe miaraka ty e. Netika an'le reso misy sakoroko any Ambay akany rehefa hiditra an'le alabe manelanelana ny Vohibosa tsy alava iny ko. Mety ny anareo ka. Aleo tokoa miaro tena toy izay mandeha vonatsy lera raha mahina. Indrindra mantsy. Aleo fa koziko mama rehefa tonga ny an-tanàna raha rive. Nareo zany tsy alina mihitsy vao tonga ty. Tena mety alina mihitsy a. Tsay aza mbola miantsena tsena kely ty amin'ny ville ty ko. Okey zany e. Zay raha aloha fa tapahako ty antso ty e. Sady efa misokatra ihany koa ny birao tokony hidirako. Raha alina zany ny fakahita dia mba hitondray revy ihany ny bandy e. Raikitra. Raha alina za mione. Malalaka kosa ny birao izany a. Ary maromaro ihany ka ny gendarme miasa ty Vohibao ity fa tsy arakaraka ny mahambany volo azy. Ary aloaloha avoakako le sary miavitra nalaiko tamin'ny finday ty omaly. Dia asehoko amin'ity sefo be hoe manoratra amin'ny masinina écrire ty. Salama sefo. Ahoana leo zay tovolahy? Ohay, fa tsy... Mba meo any keky isotro be akaiky ny loviandrio ry avitra. Ty ary toko. Misaotra. Ary fa aiza ho ato zoary mbola tsy tonga fony. Tsy mba malala mody mihitsy nefa ny andro evalina. Amin'izay mandeha tsy miteny fa mivoaka fotsiny salan'ireny alika tsy manatobo ireny. Mety mbola variana amin'ireny izy ry madame Yanta. Mety izay no mahataraiky fodiana azy. Maninona tsara ry avitra? Mitondra aro kely nisy tavoahangy sy niala teo tamin'ny maraina e. Mbola toaka tsy mivakatra ny fahitako azy. Kotsosotrony any ve io matoa netiny any? Zany verety? Ary mba tsy hitako nitondrahan'ilay kisola iny an'izany toko izany efa nitanako. Raha hitako mialoha izany, efa ela natsipitsipiko tany akabone. Tena barika mitete mihitsy ilay lava tsy nahika. Niezaka niteny azy ihany tamin'ilay toaka fa tsy nenonotro madame Yanta. Fa ny teny fanambaniana ny azoko tena aleoko nangina sao dia voafelaka mandrivorivo eo. Ka henoko mihitsy ny tabatabana sy joary tamin'ny maraina iny fa niniko tsy nidirana. Ataoko fa mba hoe olon-dehibe mahay mifandamina nareo. Io mba tsy mila fanelanelana ny ray aman-dreny. Vavy be sy laby andraza fanarakaraka fotsiny. Fa inona zany ny tena olonareo sy joary? Ko tiany andro bebe dia tsy nanaiky azy a.
nanaovako taimbava be izy avy eo dia nitezitra be iny niezaka nanambotandry azy ihany anefa tanonaraina akanjo vao maika niakatra ny atezerany dia iny izy lasa tsy hay hoe ho aizy iny zany so fa dia herina andrianina reny miara-miana ato fa tsy mandrakizay raha tsy izany angamba hanadala ny saina lehibe eto foana hitao aretsy ry antakely zavatra kely tsy misy dika noatra izany no kidy dina kialakely ty koa nge mahay vava loatra aiza moa le olona ny tsy ho tezitra maninony izao raha mba miteny mora fotsiny raha hoe rehefa tsy te atsy manao vava ny mpiady etsena oatra izany ka zaza very bebe nahalala hoe natezitra azy le izy sady izy koa nge nanao voalohany teo zany nitarina lavabe io sady avy aloha koa zany resaka joary zany foana iny rehefa vitsy zay ataony ihany ao mastomana daoly fa tandremo sokenda sitra bebe dia mastomana koa menao tsika rehetra Dozy indray mibanda le dia tena manao be le romaranse torona mihitsy ny lohako mama fa natapaka lalandra misy hoe tadiavinao ty mivoatao anaty fiara tao anao maraky wawawa finoa izy diara foanao iny dia mivoatao aza mitabataba fa mamaky ampongatso fa ty aranga anidy vamima fotsiny ady dia ina am'izay koa ary le ilanareo anava tina felaka mafaty tampoka fa misay amin'ny ravin-daingo maingo loatra kay katoany tokanao le voalohany teo ma ihany anao rabofy sao dia aniny ambalena tsy vita mamy lavo ty fa mbola mitady anoatra koa rehefa teo fatyryana dia mitsatsy ndrendranatsy angena fazazana mpitaintainina koiam ty fino zao tabataba be atao tokotany zao io mamabe tireo mamy nefa mitondra fiara tena misanky fafatesana mitsy le lavako findakana mitolo amin'ny plafond io asa matoetra izy anoatra ny dafo mampivadikato to toetranisa moa no tadiavinareo tahafoka fa tsy nyray aminareo mivady ihany ve andray so everina fa tsy fantatro aza fa tany amin'ny boîte de nuit ny fakahita bainina tambola jeune marinina le kely tia mba fepery ihany ny vavavoaka fa tseto masoko eto ianao no maniratsirany reninao kay tena narary koa iny teo avelao arary ihany bebe fa nga koa moa ty ndre ty mbola tsy matory foany fa ina koa nataondre aty atokotany aty bebe mavezabezatra be indray natoko dia mitady anao aso le mba afaka anoatra kely ahy ianao zany ay tena ndray monsieur Tsoary lasa ianao mandeha any ranga fa tsy mitakosokosona amin'ny bebe anay eo dia voly raha zanareo tsy mifampipetapetaka amin'io fa maty n'io atonareo mbokozy andriamanitra fa manina ty koa le moa fa tsy fiarany vadindriko ve iny midina ty indry antakely totonga tsy mampilaza ry tony za koa samba gaka ry mamabeko so na sakafo alao mena azy asa tsisy lozy tiako efa nanafatra izy tamin'ny maraina fa ho avy aty miaraka amin'ny rinjabeka ardigorny fa ny fotoana hitinenako azo taminareo koa tsy nisy sady nanandefa mesazy aza anga hitanareo akory amin'ity rezo tsy misy ty sady mbainareo itsenako azy raha angava andalana fotsiny eto bonsoir papa tena tsara fahatongavany ianao
Bonsoir chérie. Tonga soa re mon kely. Salama mama be. Salama daholo nareo. Salama e. Manaona daholo tompoko. Apetraka aiza ilay sakosy fata be. Ho ay le ty ahoana koa ty. Fa tsy ty ve ilay sibakeliny tiviro tamin'ny bastary analany o tamin'ny lanalaza. Tena lehilahy mainty be iny mihitsy ty. Tady malemy fetifety teo ny tongotro masina. Ohatra mitady ho fanina. Andeha hiferina hiakatra ny ambony ahy dia diako ny farafara. Matahotra ny oma. Hoaiza iny? Andositra ho aiza? Miverena ianao aty fa tsy mitsotsoaka ohatran'io a. Manana amin'ny ratsy natao anga dia mitady hisitro belona. Ohatra ny mitady azarengy aza amin'izay. Marary fa aza sito sitomina ohatran'izany efa marary. Tia, fa inona dia atao lary joary a? Aza sarisary tany laohatran'izao izy io zanak'olona io a. Maratry eo io betrala tsara. Tena efa nataoko ihany ny andefitra mitoetranao ry joary a. Izao ataonao izao kosa tena efa tafahoatra. Mba maiza mipetraka fa tsy salama ange hiavitra io e. Misetrasetra loatra ianao. Aza miditra amin'izany ianao ry bebe a. Voatefako ny tamainao indray fa ataovy. Aza miditra amin'izany ianao a. Zaranao azy io traingo. Traingo amin'inona? Nampiason'ny tato fotsiny ianao fa mpisantoko io. Ny mpamon'olona tato foana ianao nandritra an'izay roa volan'izay. Maninona tsara ry joary? Aza vao tsara le tsy fa aza manao resaka tsy misy lohany sy tongony eo ala. Dia avy anao izy oa fa aza raisy ny lamvozina akanjo loatra an'io. Okey ary. Ka soary le izy e. Fona re tompoko fahazakatrana zany a. Tsy namon'olona aho a. Dia sipakely ty izany le karohany manam-pahefana fa namona ny tompoko lakera amin'ny mahasosiako. Zany marina ry dada. Io le mpamon'olona tadiavinareo. Feno portrait robot an'le tsy vanio ao amin'ny gendarmerie ny Vohibao. Zaza nge tena kepoka mihitsy ny tsofoka tao tamin'ny maraina e. Avy dia mivoaka fa tsy vitako hatramin'le zavatra saika atoko. Tena tia mihitsy ilay sipakely tatrako tao ohatran'ny tompoko lakirano. Le ny fahanenjehana sy ny ekipa tananaty ala ny Vohibao tamin'ny sasakalina. Fa ahoana ary mbola navelona azy ty? Tsy nanao an'izany aho afa diso nareo. Zaza ve dia avita mon'olona e. Aza manamary teny eo fa tratranay ange ianao e. Sady ianao kay tsy very tadidy akory a. Ny fahananao abobo tato fotsiny izany bebe anay. Mierova tena kely mihitsy nge ianao anaka fa aza manaky ampangangay ny olona amin'ny eloka tsy nataonao a. Fa zao za kosa aloha tsy minona ovinana inona na inona lazainareo eto. Tsy minondro zany a. Tsy olon-dratsy zany a bebe a. Zay indrindra manko anaka. Minoa ianao. Niaro tena fotsiny antsy ny lazako anao marina hatramin'izay rehetra nisanto zany mihitsy a. Ny ambody marina no nitafody janak'ondry a. Tena tsy nakoziko vitandrika izany ry avitra raha ny fahalemendry tatotrano tato a. Dia raha tsy tonga taty izany izay dia nyray tafitrano tamina jiovavy tato foana ny mamabe anay. Okazay mandamy anta. Ela be le zany fa ampidero anaty tomobila le tsy dia andao tena ny amin'ny gendarmerie izy be. Tsy maintsy misy pery manao safana mantsy na dia falina be aza ny andro. Sady amiko izay namana ny olona afako tato zao e. Mba fantatrika alakely ty moa fa piray antoko amiko iny lehilahy vononao tao hatrano ny teny Vohibao iny. Namony ny asosiako ianao ka tsy amelako raha tsy mahazo ny sasy farak'izay enjana. Angeny ala zao ekatra e. Okey pata be. Za koa anaraka anareo any. Tsy manaraka anay an'izany alafa aloha zay sy rehetra be no regle azy.
dia za kosa ve no nahitanareo marina dia zay no ahilikilika reo ry papa a azafirana ohatr'izany kosa raha ngale aza be fahamalila le tsy fa rehefa zay dia zay ifoana le mahavoanareo io velomizay tomobila dia ndao malaky ary eo ny tanany tikala ty fatorana amin'ity tarobie anaty kofra ty so manondra tsonaneo bebe anday kosa kery avitra ok lasa zao e tena tiatoko ve le sipakely retsabe tena sura amin'izany laha tena izy ry bata ka didiko tsara io tandranako roa eo amin'ny tendany io mbola reny mamariparitra mivatany reny keo azany dia ambalany tifirako azy ay fa mafy aloha izy fahoana raha reny tivitra vararaka natoko azy reny tsy tokony ho avitra mihitsy kialakely io sady amin'izay na telany rano fa dia efa mahery andro loatra ngamba ka daika ela zany matotsy nafaty azy sady tsara karakara koa izy nanaratra be aza dia avitra ihany olo ty pitsaboka sy danza be angily tia ny mamabe ana iny fa ahoana aloha zany ny anaovantsika an'ity 30 minitra mantsisa dia ho tonga eo atampy-tanana ny vohibotsika tsy azo hitanany amin'ny zandarmary zany aloha fa tonga dia milentika amin'izany tsika mitsamoma sady tsy maintsy hitoroka ho namono any tompoko lakirama ihany koa raha hoentina any amin'ny mainty satroka any tsy azoko ange dia hoe inona ny nataon'io kialo io tao amin'ny efitra ny tompoko lakirama tamin'iny aliny tsy blème atsika izay nataony tao fa zay afaka mahadidio atsika amin'ity raharaha ty zao ny lahara-pamehana ritsabe avy lelisany tomobila dia nao tsofoka re anaty alarie any vitaitsika ny opération ok patron asa vonoana re atompoko mengavy asa fa reniny ty fa tsy nitabatapy eo zay dia torana kely fofoka ina ratoro tsara lesy dia tapenao n'ity chiffon ty ny vavany ery ambodiny riazo ery ala manajetaka azy ka po amin'ny antso ny lohany dia tandre misomikika ok pata oay le ty fa misina indray onaona be nge ty esainao diavoko ty ry paty dia maninona ko tsy ary letrika ao zasy io raha mandingana eo le ty bandy be koa ve lesy alahy dia atahotra honahoana ritsabe ampafiriny sedra efa nandalova lany efa io ka na izany kosa aza ka manina nefa raha latsaka ao fotsiny izy dia vita tsy mila mampiasa antsy sika amin'izay fa tonga dia io onaona io fasany levenana dray tsy mety lety zany tonga dia non satria nahoana ka ny lazany foana nefa avy eo tsy jinga akory le olona fa mitsangako velona ndray afaka rovolany atovy amin'ny tamaso keto ny fomba elany aina zay io vao alatsaka ela ao anatiny onaonao eo rehefa tsy epitery ambodo azy ry any ela avoina tsy dia firon tentany raikitra azy andraso le rafo kely mihitsy ty antsy ty sao dia tsy maranitra tsara miala tsiny akisy ery fa tsy maintsy atao an'izao mahalala ny tsy ambara telo loatra ndry dia tsy maintsy ampanginina le vaso lesy otrary teteny nge aza misy mihetsika basy tsara fanty atanako ty oay raha misikely tandray mifihetsika fa tsy misangy alatsao amin'ny tany iny antsy ny atananao iny dia mandoalika daholy fa inona ality ty atao latiry tsolary mandoalika ho afa aza be fanontaniana avitsory le zanak'olona raha zay mieritreritra ny ampiasan'ireny basy anatin'ny blouson anareo reny akory fa vo manao fihetsika hafahafa eo nareo dia apokako ty eto aty reny angana eno letsy aloha ary joary tsy miainanao fa atsiko azo aty fotsiny reny basy reny ho ainany ianao tena mitify le ty eny re reto ny basy tadavolahy dia mitony eo fa andratrana eo angelahy très bien avia ty akaiko aty avitra aleo vaako ny fatorana sady esoriko ty chiffon maloto manetsina ny vavanao ty fa
manjary sepotra ianao. Misaotra Ramsey. Otray, ary mandeha ranga zany lohanao zany e. Fa ngainao ny kapohandreo. Velesan'ireo mivody-basy teo dia torana. Mety izay angamba mamparatra ny lohako. Tena misy mivody be mihitsy ho tazako io ka. Izay zany no mampanaintena be ny lohako. Za tsy miteny hoe mitsangana. Lasa miverina mandoalika. Zamindra fo aminay mihitsy zalla. Ray langely ty zay e. Esan'la ny toroka any manapahifara. Rehefa olo tsy vanina dia olo tsy vanina rangaha ty fa tsy hoe raiko herinao dia avelako afamaina. Mazava aminao. Tsara vintana. Efa mahazo réseau ka ity findahaiako ity. Bon, iantso zandarma aloha zany sady efa tsy lavitra eto koa ny tapo-tanàna. Allô, gendarmerie amin'ny Volobao. Moa tena bozika anao misy ny aveta faotana mahafatotra izany. Mifona ianta. Saka manaviko ianao e. Dia sy ny mahafotsy izany dia nimotina navatra detektiva avy any an-dafiriny. Tanana ianao mihitsy naneraka an'Rejabe hamono ny tompoko lakirano. Zay mihitsy. Tena tsy vidy no angenina mpamono azy ry izy mianaka e. Nono nataony ihany na tonga an'izao. Ny tena marina nisy afierany rana ina natanteraka gazety alohany io nafatesany io. Kananjo rehefa nipoka izy dia nivadiany e. Tsy nomino ny anjara volako fa no azo samiriry. So rena tamin'izany dia nanapa-kevitra ny hampaniraka ny Rejabe hamono azy. Araka ny vola rehetra tamin'ny fotoana io. Azo ny Rejabe sy ny ekipany tokoa ireo vola be ireo rehefa nitaterana ilay opération. Saingy ny tsy napoizin'ny Rejabe sy ny ekipany dia inona? Tataro lisy Rejabe. Elangeny tena natrika sy nahitany zavanizy tany e. Anaso fa otoizako e. Zao le izy. Rehefa maty nofiraiko tamin'ny andro teo amin'ny tenda ny tompoko lakiramo many aliny 12 Desambra 2024 dia niantso avy hatrany amin'ny Monsieur Raymond ary nivoaka teo an-davarangana. Rehefa tapitra le apelina dia niverina ny tranotranon-day aho. Akory nefa ny atairako fa vonanokatra ny rideau dia le kiala manjakely iny nitazako nanatsatroka-antsy an'le faty. Oay le ty, fa iza koa ty? Angany isy olo-kafa tatra? Fa iza kainao azafady? Tsy tao anaty kajy indray ty. Fa iza koa ary tony sipakely miditra tsirery toy. Iza ho ianao io? Ataonao inona fatarina zay momba ahy? Antiako fantatra zao dia hoe maninona tsatoanao ny antso ohatran'izao ifaty io. Sapa mon'olona koa ianao? Tsy namaly ahy izy fa avy dia nitsoahany teo amin'ilay faty ry antsy avy nampiasainy. Avy eo dia natsipon-tety amiko. Hele ty, mandratsy ty, tena vony tanako marina. Mahazo amiko tena raratraka androany. Niazakazaka namonjy ny varavarambe izy tao aorianan'izay ary namono vavahady be fivoahana. Avy eo dia nitsifanana vatsavan'ilay alabe ny fanety eto tao andrefa ny tranony kiramo. Ny zavatra tsy napoizina nefa dia efa nisy elemanko ny andro teo ivelan'ny vavahady. Vao lasa 10 metara teo izy dia nitofirin'ireo tamin'ny basy. Vao nitongony tamin'izay ary nianjera. Saingy mbola tafariny izy ary nanodiany tany naty ala maizina tany ihany. Inona ty? Ino manavatsava ary natolobolobo iny? Aza vela ho tafavoaka ny ala? Sipakely zara fa oliny ve dia tsy ho azo lisany e? Sa isa mataotra bibilava? Na maty iny na velona dia ilay tonga eto anatrehako. Meo ainy kalakina nanaovako azy. Sao dia very misy ny fatao haingo zava fotsiny ary tonga fa tsy ampiasainy. Mama! Bibilava! Fonjeo! Tratako tena! Bibilava! Andositra ho aiza! Tsy tafavoaka velona intsony tena fa nifatiny tena nandrofina atao anaty ala atao roany. Dia zay, ny hevitra tao aorianan'izay fa maty tao anaty ala tao kiala. Kinanjo raha hijeran'ny fatiny dia
ady lalina nisy rano mandeha no hitako tao ambadika le lobolobo avy nifirako azy no iveriko fahafaty azy ihany zany na dia nanjavona azy zany vatany nefa moa iny mbola velona iny le sipakely. Gravy isany ka tena hoe manao reprise na orona tsarim-betsika vahiny mihitsy. Zao anefa nareo tratra ihany dia inona ny tombontsoany tsy aleona nanao marina ihany. Foana aminareo fa dia mazanako re ahy tena nanena tamin'ny ratsy vita koa. Tsy mahay mamela heloka mpamon'olona ndindry matoa atsoy Jesosy raha mitady famelana ianao fa ianta tsy azonao tambatambazany zany tsony. Zary mama tsy ampiova ny zava-bitan'ireo tsony ny fitezeranao. Zaranao aza fantatra ny marina sady tsy hoafa-bela tsony koa ireo izay nyray mipetsapetsa tamo fa tsy maintsy hijinja ny venafafina izy. Ndoantsika ndefa mbola maro koa ny adidy miandry antsika. Makany amin'ny hopitaly Vohipalo tsika sy mamo zao sosahiranareo reo bebe. Izy rery foana mantsy zao no miandry any avitra tany hatramin'ny maraina. Ndao antsika andeha. Alatsina bebe marina ny veny meritejoary fa tsy very tavidy zany Ienka ny tena anarako tsy manan-kelofana ny andohako rehefa maty efa ela ndray aman-dreniko. Enina amby folo taona azo miresaka aminareo zao. Tsy mba nahita fianarana fa T4 nandeha sekoly farany. Mpangataka an-dalambe ny antom-pivelomandray aman-dreniko ary lasa nangataka ihany koa taty aoriana rehefa maty ry zareo. Teo amin'ny faraika amby folo taona ka no nafantatra ny tompoko lakirama voalohany. Tsaroako tamin'izany fa isaky ny hitany dia omeny vola be foana. Nahazo tsirony tamin'ny fahazoana 2,500 ka isaky ny mahita an'ilay fiarabe mijanona teo amin'ny parikina dia nanatona azy foana. Indrisy anefa fa fitaka ny entiny nanjonoina fotsiny ireny mba ahafahana mitondra aty Vohipao. Izay toerana nahitako ny nangidy indrindra teo amin'ny fiainako. Tadidiko tsara indray andro izay fa nitambatambazany gâteau choux dia iny fa tsy ny salasala niditra amin'ny fiarany. Kinanjo foaninana kely tamin'ilay zava-mamy dia safotra tsy ny atsiaro tena. Noaretsy nomeny fanafody fampatoriana zany ry. Angamba no nifoha tao aorian'izay dia efa mifatotra rojo vy ny tongotra matanako. Naporitany ary kotoringeza be tsy nisy farafarany nampandriny ahy. Loza retsy zany. Andre? Nanomboka teo fijaliako ary tsy nijanona ratsy teo amin'ny 15 taonako. Izay taona natafavoaka tao amin'ilay trano nanimba fahazazako. Vono, fanolanana, kitakita, fampiafiana ra-tsakafo, tsy fahitana masoandro. Izany ny fahoriana nahazo ana indrindra ny 5 taona nitazoman'ny tompoko lakira mahakeriny. Dia tsy nanandrana nandositra ve ianao na niantso vonjy nandritra n'izany fotoana lava be izany fa dia miaritra tao foana? Tsy afaka hevitra ambany tany sarara nisy jiro manazava izay no niazonany ary nitampona foana ny vavako. Na ny fisiko taty Vohipao aza angamba tsisy nahalala akory satria tsisy afa-tsy izy ihany nivezivezy tao amin'io trano io. Dia ahoana izany nahafahanao tao ndraika? Ianao mantsy nilaza fa tsy nisy sirika nahafahanao nivoaka mihitsy. Ny vitana Monsieur Joary vitana tsara saingy mivadika vitana ratsy. Tamin'ny 2 volana lasa miseho ny tantara. Mamamy tompoko lakirama tonga tao an-trano. Tsy fomba no mody taty Vohipao rehefa andavanandro satria raha ny filazany dia eny 67 hectara izy ny tena mipetraka. Falifaly ery izy tamin'io fotoana io ary nilazanao arosasy satria lasa multimilliardaire hony. Valizy mainty be izay ny netiny tamin'io alina io ary vola lafitrisany tao anatiny. Izay izany ilay vola tokony fampisarahany tamin'ny dadanareo ry Joary. Ie, tena mety ho izay Niova tsy toa mahazatra ny fiatsiny tamin'io satria nanampy tamin'ny be ahy izy. Netiny tany any efitranony tsy zavatra tsy fataony mihitsy nandritra an'izay 5 taona izay. Navoaka ny tao amin'ny sosolina ary nakariny tany ambony rihana. Izay no nahalalako fa alina ny andro tamin'io. Nampandrony napiakanjony tsara ary toy ny mahazatra dia nisambatra teo anilako izy.
avy eo dia restory tanteraka. Dia tamin'izay fotoana izay izany no nahafahanao nandositra? Eny, tamin'io fotoana io. Samy efa isasak'alina teo famantaran'ora. Teo no mitsiry ny fikasako andositra sady hamono hafaty azy mba hamaleko fatoreo fampijaliana nataony ihany andritra ny taona maro. Izany adalany kela kely ity. Niarina teo am-pandriana ary nakantsy tany anefitra fandrahoany sakafo. Avy eo dia miverina ny tsaikozaiko nanantona azy ary nanatsatoka an'ilay antso teo amin'ny fony. Andriamanitra, gaga nefa fa tsy nigika mihitsy ny anao lahy. Ny rano fotsiny tsy ninika nanenika an'ilay boto fotsiny trakofany. Rehefa nengaiko nefa ilay lamba dia akory ny adarako fa olona efa tsy nisy aina intsony ary voafiran'ny antso teo amin'ny tendany ny hitako. Andre gako io. Nioraky ny aterana nahitan'izany ary potak'izay dia nisy lehilahy mainty fihodirana sady bokona be nitsirika teo an-davarangana ary nanokatra ny rideau. Trekako. Oailety, fa izako ty fanga misy olo-kafa tato. Fa izaka ianao azafady? Ataonao inona fatarina izay momba ahy. Ny tiako fantatra izao dia hoe maninona ny tsatotsatoanao ny antso ohatran'izao io faty io. Tsapa mon'olona koa ianao. Iriza be izay. Eny, indrindra. Ilay lehilahy niaraka tonga tamin'ny Monsieur Raymond Malala tany Antsahalava. Dia ilay nitantara indrijabe tany amin'ny gendarmerie izany no toyany. Menjia indrijabe sy ny namany tany anaty ala ianao. Taorian'izay ary voatifitry ny kalaky avy eo ary latsaka tany akady lalina nisy rano mandeha. Tena izay. Ary efa tao an-tranon'ny bebe Zoary indray vao miverina anatsiaro tena. Tena lalina reto izany ry avitra kely Ary taiza izany nahitan'ny gendarmerie portrait robot anao raha ianao aza tsy mivoaka ilay trano nitazonana anao mihitsy. Hafahafa nge izany Izany no dadanao ihany naniraka vavolombelona sandokanao témoignage tany amin'ny gendarme ary Joary. Efa somary ohatran'ny resadresaka an'izany no antsisy taloha nandehanantsika taty Antsalava. Hoe ahoana ry mama? Hoe nisy vavolombelona nahita olona nivoaka tao amin'ny tranon'ny Kiramo tamin'ilay andro nahafatesany. Asa mety hoe ekipa Ndrijabe ihany modiny rany ambonina tantara tsy marina tamy mba mafana pista. Tenanao ilay portrait robot any eny zareo. Tombona. Tena izay io hoe tsy misy hypothèse probable ankoatran'izay. Mbola mamerina amin'ny fifonako aminareo ary izy telo mianaka. Ka hatrao afa sahaza amin'ny fontsy. Efa saika mon'olona ihany amin'ny mantsara neviny saingy efa nisy ny sosika teo aloha ka tsy tanteraka ny fikasako. Efa maimbo raha foana ny tanako nanamonina tsy. Nandika lalàna ianao saingy tsy nanao eloka be ry vava ry avitra. Efa nisy nanatanteraka mialohan'ny nahatongavanao mantsy ny asa ratsy saika ataonao. Tsy feno noho izany ny fihepetra mahampamon'olona anao satria olona efa maty le nitsatoanao ny antso fa tsy olona mbola nanam-pofinaina akory. Infraction impossible. Iny vao mbola namahalaza azy raha tika amin'ny teny vahiny. Mamaritra toe-javatra ray izay misy olona manandrana nanao eloka. Saingy tsy naombola eloka tiany atao noho ny toe-javatra tsy voafehany. Na dia raisina ho fantika an-dalàna aza le etsika dia tsy azo faharitana ho eloka be vava satria tsy tanteraka. Mitovy amin'ny nanam-pozin'olona tamin'ny zavatra tsy nahafaty ihany. Nanandrana nanao eloka le olona saingy tsy naomby eloka io satria tsy pozina le zavatra nampiasainy. Raha iverenako ny momba ny avitra dia tsy misy andiny dalàna manasazy ny famonoana faty izany. Efa faty tokoa ve moa mbola ho azo vonoana zavatra tsy mitombona izany. Ny fikasana mon'olona no mahavoasazy na tsy tonga tamin'ny tanjona ny tratrariny azy izy. Ny antony dia voasokajy ao anatin'ny tentative punissable ny infraction impossible. Tsy maintsy gadra ihany nge sany izy ny dikany satria efa nanandrana namono saingy tsy naomby fotsiny ry Joary. Eno kosetitra ponja ihany izy izany raha izany. Tsy anjarantsika ny manapaka an'izany izy mianaka. Ny mpitsara ihany no afaka mandidina higadry avitra na tsia.
tsy ny fanagadrana ihany koa no atao hoe sanction pénale fa misy koa ny lamantsy ny asan'ny vozona. Mila mitoky amin'ny fahendren'ny mpitsaritsika noho izany. Raha teo hiavitra mbola tsy ampitoana ary fantatsika tsara fa vokatry ny atezerana diso tafahoatra noho ny fitazonana ankeriny azy na andritry ny 5 taona no nanandramany namono ankiramo. Azo raisina ho circonstance atténuante koa zany fa atezerana diso tafahoatra. Mademoiselle Lenty lahatry ny avo misy mitady ianao. Marsoa manao amienika soary fa maninona ty ianao? mahazo mipetraka ve aloha ngolo be mantsy mitongotro mijaridiny eto atokonana eto. Mipetrapetrary azafady fa fariana be koa dia lasa nampitsangana anao ela be. Io seza dia mahazo toerana. Misaotra mialatsiny aloha fa tonga tsy nampilaza ary enika. Gaga be zao ianao mahita fa ina moa tokony agaga? Anga ianao tia dalosy ny tokony hampanisikitana ny foko. andray kosaki sady olona tsy ndraraha nandritra ny enim-bolana tokininy. Sambany androany azy ianao fa namangy taty. Sa diso tsy diso ianao ka. So mihitsy avo nakaty aminao tao arinan'ny voan'ny didim-pitsarana nandefanao taty amin'ny tobony sasa matitra. Dia taiza foana hono izany monsieur Joary nandritran'izay enim-bolan'izay ka. Somary sahirana kely fotsiny aky dia izay no tsy nahatonga taty mihitsy fa tsy hoe nanadinanao akory. Zany zaza inge nalahelo be foana sany koa hoe dia mamariny. Tsy mahay mavandy ianao io mifona ary marina ny teninao fa andainga raha tena maniry ny ahitanao tokoa mantsy tsy maintsy nahita fotoana nahafahana namangy anao taty zay ny hoe matahotra dia tsy sany niatrika anao renika. Mahatsiaro menatra ny vava natokanao hatrizay dia nihevitra fa tsy ho voafafa fibaboana tsony reny teny marary nataoko reny. Vare mbola afaka ny amela hafa izany ianao sa efa mihidy tanteraka amiko ny fonao? Tsy mitazona lahelo aminao izany ary Joary nafonjy ange ianao raha tsy nisy anao efa tsy olombelona tsony fa nalevin'ny olon-dra tsy tanatoana hoana. Ataoko ahoana moa no tesitra aminao na ataoko sa hoe nisy disadisa teo amintsika. Sady amboarina ny saina dia aza mandiso ny tenanao ny amin'izany tsony. Tena faly be misaotra enika maivana be mifoko mandre an'izany teninao izany. Tsisy fisaorana ka arono ry daholo izany nanjaitra nreto lamba misy saripetako fe tsara be eto amin'ny lamba latabatra reto. Sa daholo nanao andreo misy tianao nga azoko menanao mantsy izay tianao. Le madama mpiandraikitra nay ato amin'ny tompony na mpianatra nay andreny. Zany tsara kosako zany tia mosara misy sarina rose meny ty zao ny tena tiako be. Eto anao ary tianao tena marina eno misaotra kia avaliko tsara ty dia tifiriko amin'ny ranomanitra foana dia ataoko solonondana mba anofisako anao isan-kalina. Anomboka indray ty lehilahy ty ka ho tsiniko ary ve tena tsy mahavita manafina aminao fitiavako tsony ange ary enika efa trany tsahalava no efa nitebo fity taminao adalangambo ianao satria tovavim-bola zandroko 7 taona no maharaiky pity saingy tsoroko aminao fa mbola tsy latsa-pity tamin'ny vehivavy toy izao akoatranao enika resinao tanteraka Joary aza valiana akory zava-dehibe mety hanovan'ny fiainako izay aleoko ny vavanao rehetra ka dinio tsara aloha vao mamaly ianao fa mahandry any foana ange akery fa hono amin'ny herinandro tokoa moa ianao no voaka ny ty tobo ty amin'ny larobizao fa hoana
ho tsy hainay koa ty ianao dia entiko mody any aminay. Any aminareo? Ie, any an-tanànanay eny Ambomahitsy. Le trano ivantananao aza nge efa voalokon'ny mamaso bebe tsara be mihitsy e. Ianao sy bebe no iaraka hipetraka ao. Fa za sy bebe ahoana? Fa nga bebe hijanona ty? Efa mifindra ty Antananarivo izy fa tsy hijanona ny Antsahalava intsony a. Trano lovanay avy amin'ny bebe mantsy le hipetrahanay ao. Dia le trano misy efitra telo tokotany be no hitoeranareo mianaka. Dia iza indray izany no miambina an'ilay tranon-drazana any Antsahalava raha izy aza ty Antananarivo? Mpiandry tanàna no any zao e. Rehefa misy làna maika ihany sisy izay vao midina an'indray. Ny karakaranao mantsy ny lara-pahamehana aminy e. Izany veritsy ho azy. Nilaza izy fa hanampy anao mba hatratraranao an'izany tanjona tena irinao amin'ny fiainana izany. Vao nanovany didim-pananany rehetra mihitsy azy izy fa hoe mampidiry no isan'ny mpanova azy ianao. Andray ho fean'izay rehetra izay tia ampahafantatra anao arenika fa efa zaho indray izao no fianakavianao vaovao a. Soazy Dry, fina mampitomany anao? Fa loatra tsy neveriko mbola sahaza aza amin'ny fahasambarana izany. Ahita masoandro mihiratra amin'izay izany le henika vao fitaka fahiny rehefa avy ny lanja sioka mavesatra nandritra ny 5 taona. Mivaliakia miendrika anao izany. Soazy tsaro fihingo izany avako izany. Dia aza mitomanjony moa e. Orange, eo anilanao. Nanotra ho anao teo mitantara eto amin'ny Record FM. Infraction impossible. Distratta ny ravakilena randrinafony. Littoka Berman. Lara. Manuka. Grava. Laura Kutastu. Manome aina ny tantara. Radio Plus miala tous miala plus. Infraction impossible.